mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Isaorantsika mandrakariva Andriamanitra ry havana amin'ny fananantsika ny fotoana izay anarahantsika ny fandiniana ny teniny. Ny boky Nomery no mbola rahantsika amin'ny mana isan'andro ary Nomery 20 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 17 no anjara sakafontsika anio. Angataka amin'ny tompondray isika mba ho tarihiny ary mba homeny hevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay avakitsika anio mba hivelomantsika satria fantatsika rehetra fa eto mana isan'andro isika dia tsy hoe mandalina teolojia loatra akory fa eto mana isan'andro isika dia mitady sakafo mpanahy ampiaritsika eo amin'ny fiainana. Ary nohozany dia hangataka amin'ny tomposika mba hitondra hery mpanahy vaovao antsika mandrakariva ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotranao izay raha eo no ny anananay indray ity fotoana ity. Izay hahafahanay miara-mandinika ny teninao indray, miaraka miaino ny teninao indray, ary tena isaoranay ianao ny fanananay izany teninao izany. Teny mamy anie ny teninao hoe, teny mampianatra, teny manoro lalana, teny mitarika anay amin'ny fahamarihana rehetra ka dia midera sy mankalaza ny anaranao zahay Jesosy. Misaotranao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao. Tompo, sokafy ary ny sainay, sokafy ny fonay, mba hitoeran'izany teninao izany ao anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Nomery 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 17 vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao anefitra Zina ny zanak'Israely, dia ny fiangonana rehetra, ary nipetra tao Kadesy ny olona, ary maty tao Miriama ka nalevina tao. Ary tsy nisy rano ny fiangonana, ka dia niangona izy iodina tamin'ny Mosesy sy Arona, dia nila ady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe, nay anie zahay mba maty tamina hafatesan'ny rahalanay teo anatrehan'i Jehova. Fa nahoana ny nitondranay fiangonan'i Jehova ho amin'ity hevitra ity ianareo? Mba hahafaty anay sy ny ombonay aty. Ary nahoana no nitondranay niakatra avy tany Egypta ianareo, hampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity, zay tsy misy voan-javatra na aviavo na voaloboka na pongaben-danitra akory, sady tsy misy rano sotroinay. Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana ka niankohoka. Dia niseho taminy ny voninahitra Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alao ny tena ka vorianao sy Arona rahalanao ny fiangonana, ary mitenena amin'ny vatolampy eo imasony, dia ampiboiboika ny ranony izy, ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fimpony. Dia nalain'ny Mosesy ny tena avy teo anatrehan'i Jehova arak'izay nandidiny azy. Dia novorian'ny Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka dia hoy izy, miainory-piodina, moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoanay rano ho anareo? Ary Mosesy dia nanainga ny taniny ka nikapoka ny vatolampy indrota amin'ny teny, dia niboiboika be dia be ny rano, ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fimpony. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino ahy ianareo hanamasina ahy eo mason'ny zanak'Israely, dia tsy hitondro zao fiangonana zao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Tino rano Meriba, izay nilan'ny zanak'Israely ady tamin'i Jehova, ka nisehon'i Jehova ho masina tamin'ny nataony. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Awang kunia funa
inavy ny fahamarinana azontsika tsoahana am'izay tenin'Andriamanitra novakitsika androany. Ny fahamarinana voalohany izay azontsika tsoahana de ny hoe mety mandalo zavatsarotra ny olona am'izay lalana hitondran'Andriamanitra azy. Mety mandalo zavatsarotra ny olona am'izay lalana hitondran'Andriamanitra azy. Ireto zanak'Israely, ireto, raha mijery ny Eksôdôsy 3:13 ny 1:2 sika, dia ahita izao voasoratra izao. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha atoandro hitary-dalana azy, ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fanazavana ho azy andehana ny andro manalina. Ny andro rahona tsy mba niala teo alohan'ny olona raha atoandro na ny andro hafo no ny alina. Inona moa ny dikan'izany? Reto zanak'Israely any anefitry reto anie, ka Jehova mihitsy no mitarika azy e. Izao anefa, ny nitondrany ny andro hafo sy ny andro rahona azy, aiza? Any anefitra, anefitry Kadesy. Inona no ao? Tsisy ninninna, tsisy amponga ben-danitra, tsisy rano, tsisy voan-javatra, tsisy voaloboka, tany karakaina. Andriamanitra nefa neny nitarika azy nakeo e. Ary noho izany, mety mandalo zavatsarotra ny olona na de Andriamanitra aza no mitarika azy. Fampaherezana ho antsika izany. Rehefa tarihin'Andriamanitra ianao, ary nahoana ary any tonga am'izao, totery atsy, totery aro, to manahirany atsy. Ary moa Davida ve tsy nilaza hoe mandeha mamaky lohasaliko ny fahafatesana azy izy indraindray? Eny ry havana, izany tokoa. Amin'ny fanarahana ho ny tompo, mety misy zavatsarotra lalovanao, na de ny tompo aza no mitarika anao. Raha misy anefa zany, atahotra ve ianao? Ihemitra ve ianao? Iverin-dalana ve ianao? Mba tadidinao moa ny mpianatra ho Jesosy taminy andesitsika irepita ranomasin'ny Galily io, baikon Jesosy anie zany e. De niditra mihitsy tao anatin'ny sambo kely Jesosy, de niaraka taminy tokoa Jesosy. Kanjo no tonga any ampovoan-dranomasina, samboaravoara ny ranomasina, ary saiky maty izy ka niantso hoe tompoko vonjefa maty zahay. Fa saingy tao Jesosy nampita azy naky nipita. Teny ray-mbava monja avy amin'ny vavan'ilay hoe andesika ao anepita, de nitony ny rivotra sy ny rano. Ry havana, fampaherezana ho anao ary. Raha sendra mandalo zavatsarotra ianao, tany karakaina tahaka ny Kadesy, amin'ny lalana izoranao miaraka amin'ny tompo, aza matahotra e, aza matahotra namanahy. Fa tsy aiza kory ny tompo, eo ihany izy, satria izy no nitarika anao. Fa ny fahamarinana hitatsika ihany koa de zao, mora manome tsy ny mpanompon'Andriamanitra ny olona, na de tsy tompon'andraikitra aza ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Mora manome tsy ny mpanompon'Andriamanitra ny olona, na de tsy tompon'andraikitra aza ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Inona moa no nataon'ny olona reo no nandalo tao Kadesy izy? Nilahady tamin'ny Misesy izy, kay Misesy Arona no mentsiny, nahoana zay ny nentinareo tary, nahoana zay ny nentinareo taky zao, nahoana zay tsy navelinareo tany Egypta tany, izy milaza anareo ento aty zay. Fantatra izy ireo anefa ne, fa ny lalana rehetra nitondran'Andriamanitra azy hatramin'izay, hatramin'ny ialany tany amin'ny tany Egypta tany, de hita mihitsy fa mpanompon'Andriamanitra ary hirak'Andriamanitra hanavitra azy reo olona reo. De nilahady tamin'ny Misesy izy. Tompon'andraikitra ve Misesy? Misesy anie ka nanaraka ny tenin'Andriamanitra e. Tompon'andraikitra ve Arona? Arona anie ka nanaraka ny tenin'Andriamanitra e. De zao ary no izy tompo. Raha misy zavatra mitranga, aza maika niany metsiny zay heverinao ho tompon'andraikitra. Na ao fiangonana zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, de anjarantsika no mijery hoe tena tompon'andraikitra marina ve izy. Ary moa, filana ady ve no ny tokony atao? Tsy atopoko. Fitediavana vahaolana miaraka ny tokony atao, fa tsy filana ady. Maso na iza ve ny ady? Ary indrindra raha fantatrao fa tenin'Andriamanitra no narahin'ilay mpanompon'Andriamanitra, na narahin'ilay olona nanao zavatra anankiray. Efa nambarako teo aloha hoe mety handalo zavatsarotra ianao rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ary eto Misesy
baikon'Andriamanitra ny narahiny mandalo zavatsarotra ihany keo any misese mandalo izy fa nga fidinazy no andehanana amin'ny lalina tahaka zao tsy fidinazy zany saingy teo nitarian'ny andry afy sy andry raona azy ka tsy maintsy nandeha tam'izany izy ary rehefa nijanona ny andry afy sy andry raona tsy maintsy nijanona izy tsy azo nataony hoe andeha iantsika satria tsisy an'izao eto rehefa nijanona ny andry afy sy andry raona tsy maintsy nijanona izy ary noho izany raha mpanompon'Andriamanitra ianao omeny olona tsiny ianao raha mahatsiary tenao mpanompon'Andriamanitra ianao miezaka andeha amin'ny fahamarinana ianao nefa meny olona tsiny ianao aza matahotra fa manana vahaolana ho an'ny fiainanao mandrakariva ny tompo i Mosesy nanaraka ny tenin'Andriamanitra nomeny olona tsiny izy nefa inona ny nataony ndininy fahaenina no ahitantsika hoe de niara teo anatrehan'ny olona Mosesy sy Arona nakany amin'ny tranon'ilay fionana de nikoky izy raha sendra misy ny fanomezantsiny ataon'ny olona anao dia ny miekoky ao atrehin'Andriamanitra no voalohany raha misy fanenjehan'ny olona anao ny miekoky eo anatrehan'Andriamanitra ny voalohany efa hitantsika io toetrany Mosesy io tany aloha fanontely ny ahitantsika ny fimenomenona ny zanak'Israely ny fiodinan'ny olona taminy izao zavatra zao ary de niekoka Mosesy ho ny andininy fahaenina matetika isika manko ry havana rehefa omeny olona tsiny de mba misendaotra koa de tezitra koa de mamalitra de mamely totondro sasany de iny tony ianao tsy zany eny fiainan'ny Mosesy ny mpanompon'Andriamanitra mahalala hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra azaho na de omenareo tsiny azaho eny fa izao no izy izaho nde ekoka de niekoka teo anatrehan'Andriamanitra Mosesy sy Arona inona ny fahamarinana hitantsika manaraka zany mampiseho ny voninahiny miaro ny mpanompony ny tompo hitantsika ny andininy fahaenina de niseho taminy ny voninahitry Jehova rehefa niekoka ireo kananaiky araky ny tantara ry havana tondray andro no namarinana ny martiora ny teny ampamarinana sy ny nandorana ny ndorana teny faravohitra araka ny fantatra eo amin'ny tantara de ny hoe nisy avana mihitsy nampitoy any faravohitra sy ampamarinana tam'izay manapofo ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanomezan'Andriamanitra voninahitra ny mpanompony rehefa enjehin'ny olony ianao aratsian'ny olony ianao nefa fantatrao fa tsy marina ireny fanenjena ireny mpanompon'Andriamanitra ianao mpanaraka ny Kristy ianao miakoky zay ihany fanafody voalohany indrindra fa haneho ny voninahiny hanamarina anao ny tompo Jesosy manko fa aminanina mikasika azy ny hoe tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lahin-jery manetona mandra-pamoaka ny rary no mpandresy zavatsara bidy ry havana ny manaiky na de fanenjehana tsy marina azy nefa koa mahay miekoka mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ko raha sendra enjehana ianao mienkofy ary matokia fa haneho ny voninahiny aminao ny tompo tahaka izay nataony tamin'ny Mosesy eto sy Arona niseho taminy ny voninahitr'Andriamanitra fahamarihana anankiray hitantsika eto koa de izao mahay mamoaka rano velona avy amin'ny vatolampy Andriamanitra tany karakaina tokoa ane kadesy vatolampy no misy eo tsisy ampongaben-danitra hoy ny voasoratra eto tsisy ninninina eto nefa hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy ento ny tehininy aminao intehiny iny moa ry havana rehefa nandinika ny momba n'intehiny iny sika dia fantatsika fa intehina iny no tandindona mirakitra ny teny fikasan'Andriamanitra raha vao niantso any Mosesy Andriamanitra de intehiny iny no nataon'Andriamanitra mirakitra ny zavatra rehetra ny hery rehetra hoentiny manao fahagagana na tany Egypte zany na tamin'ny ranomasina mena zany na teny an-dalana zany ary eto koa de amin'ny vatolampy zany hoe mirakitra ny teny fikasan'Andriamanitra intehina iny de hoy Andriamanitra eto ny tehinao makanesa eo anolohan'ny vatolampy ianao
ka mitenena amin'ny vatolampy io de amoka rano izy ampisotroanao ny vahoaka tsy ampisotroanao koa ny biby. Zany hoe teny fotsiny ihany hain'Andriamanitra tao manao zava-mahagaga amoka rano amin'ny vatolampy. Raha mamaky ny andininy fahafitoko hatramin'ny faha 1 anefa sika de misy zavatra hitatsika nokapohiny misesy ilay vatolampy ary ilay vatolampy nokapohina dia namoaka rano mahavelona, mamoaka rano mahavelona. Ilay vatolampy Kadesy na vatolampy Oreba de tandindony Kristy Jesosy ay nokapohina, nororana sy nokapohina dia kapoka taminy ny fanasitranana antsika, dia nikapoka natao tamin'ny Tompo, dia manjary loha rano mitondra fahasitranana ho an'ny fanahinao sy ny nofinao. Zava-dehibe zany, efa nitorotoroina noho ny fahotako ny Tompo, ary zany fanorotoroana sy fikapohana azy izany no niteraka famonjena sy fifaliana ho an'izay rehetra mino azy. Natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy izy, nampahoriny izy nefa nananitenaka tsy niloabava. De tahaka ny zanako nretinao vonoina sy tahaka ny ombivavy zay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Ry havana, Jesosy Tompo, lay vatolampy nokapohina mba hitondra fanasitranana ho antsika, hitondra fiainam-baovao ho antsika, hitondra ranonaina ho antsika ny famelan-kelo ka raisina noho ny fiaretany izany kapoka natao tamin'izany. Fa ny zavatra anankiray izay hitatsika tokoa dia izao, mety diso ihany na dia ny mpanompo voafidy aza, mety diso ihany na dia ny mpanompo voafidy aza. Iza moa zany? I Mosesy. Mosesy anie ka nilazan'Andriamanitra hoe ianao ro Mosesy mitenena fotsiny amin'ny vatolampy ianao, fa tezitra Mosesy ny fiodinan'ny olona ka nanjary nokapohiny ilay vatolampy. Zany hoe ilay vatolampy nitenenin'Andriamanitra ihany hoe ho teneny, fa saingy tsy Andriamanitra tsy nanao hoe kapohy ilay vatolampy, fa teneny ilay vatolampy. Ary eto dia nanao fahadisoana Mosesy, nanao fahadisoana Mosesy. Ary indraindray koa sika dia mety ihany eny hoe mba miezaka ihany ianao makatony tenin'Andriamanitra nefa indraindray sala Mosesy zao, zany miporo fa mbola olombelona ihany koa Mosesy, nentiny fahatezeny reto olona miodina sy monomonina lava reto izy, ka mba nietsika ihany ny fony, tena anjary diso teo anatrehan'Andriamanitra izy. Dia inona nataon'Andriamanitra taminy? Vakitsika angeny andininy faha 12 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo ahamasina teo mason'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Jehovah no nifidy an'i Mosesy hamoaka ny zanak'Israely hivoaka amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Nefa zao fahadisoana nataon'izao dia nahatonga an'Andriamanitra hoe ry Mosesy, hatreto ihany ianao, tsy hiditra any amin'ny tany Kanana ianao. Mazana ihany zany ry havana, efa taona ny aretana ianao mitariana an'ireo zanak'Israely ireo, zavatra efa maro ny aretanao taminy, ianao koa mba te hahita any amin'ny tany Kanana. Kanefa dia izany ny tenin'Andriamanitra. Nanohitra va Mosesy? Rehefa zany ny sitrak'Andriamanitra, tsy nanamary ny tenina Mosesy, na nanohitra Mosesy, na naninona Mosesy, fa nanaiky izy. Raha mijery ny fifaran'ny tantaran'ny Mosesy sika dia izao ny voalazan'ny Deutéronomie 4:7, ny andininy 5. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah, ary nalevina teo Andohasa tao amin'ny tany Moaba tandrifiny Bet-peor izy, ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty, ary tsy pahina ny masony na ny hena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaona Mosesy 30 andro teo Arbota Moaba, dia tapitra ny andro fitomaniana ny saonana any Mosesy. Dia tsy niditra tany amin'ny tany Kanana tokoa Mosesy, fa nisy lehilahy hafa nandimby azy, dia Josua izany. Ry havana, zavatra hitatsika izany dia izao, mety diso ihany na dia ny mpanompon'Andriamanitra azy, nefa reny mpanompon'Andriamanitra reny dia mahay manaiky zay tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny fiainany. Tahaka izany toa ianao,
tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany tsy misy eto. Ary rehefa izao nitarian'Andriamanitra anao ka sendra nisy fahalavona aza teny hoeny, aza manohitra zay zavatra taon'Andriamanitra anao, mety ho famaizana, mety hitranga zany. Nefa tsarovy fa ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra. Reo ary ny fahamarina vitsivitsy azo fikantsoana noho ny fotoana ry havana, mety mandalo zavatsarotra ny lalany itondran'Andriamanitra ny olony, ka desy tsy misy rano na dia andray hafazany tarika azy nakeo, tahaka izany toy ny fiainanao. Omen'ny olona tsy matetika ny mpanompon'Andriamanitra na dia tsy andraiky ny aza ny zava-misy. Raha tompon'andraikitra omen'ny olona tsiny ianao, tsarovy, mety tsy tompon'andraikitra tokoa ianao amin'ny sin'le zava-misy, satria izany no nitondran'Andriamanitra ary noho izany miankoho feonatren'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Mosesy, dia aneo ny voninahiny aminao lay mahay mamoaka rano avy amin'ny vatolampy. Ary farany na mety diso azy ianao enoeny ka misy tanan'Andriamanitra toa mikapoka anao, de tsarovy fa ny zanaka tiana no anarina sy faizina, ka ekeo fa ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotranao indray zay raha eo no ny teny menao anay androany, mampianatra anay fa mety mandalo zava-manahirana ane zay na dia teninao azo anarahinay, hitanay ny zava-misy teo amin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'i Jesosy Tompo koa. Ary mbola enanay mandraka androany to mitopatopa ndraindray ny alon-drano zay diavinay. Nefa zany ny laliny itondranao anay, ampio zay hino sy atoky anao ry Tompo, fa tsy sanatria hanome sy ny be fahatany tahaka ny nataon'ny zanak'Israely fa izay, na sanatria koa ketraka ny foka imonomonina aminao, fa ampio zay Tompo ay manaiky ny fitondrana mahasoa zay ataonao naiza naiza misy anay, ary na inona miseho eo amin'ny fiainanay. Ho anao midera sy ny laza ary ny voninahitra hatramin'izao sy mandrakizay.